dia mbola amin'ny fifaliana trano no ahafahana miaraka amintsika anatin'izao fampahirezana foy izao vavakisika. Jehovandriamanitra ray ao misaotra no mandrakariva izay satria fantatra efa ny fanahinao dia miasa mandrakariva, kanefa Andriamanitra tsy mba manery ianao na manao tery vaimanta ho an'ny zanak'olombelona rehetra fa manaja ny safidy. Ka na dia eo ary ny fanahinao izay miasa dia miankina aminay, na izay anaky mibitsika ny fanahy na handa angatahana aminao dia ny fanetretena avy amin'ny fanahinao masina no ho ao anatinay tsirairay avy mba hahafahanay mahay mihaino tsara ny teninao ary ahitanay ny lalana izay mizotra ho any amin'ny famonjena. Dia mitenena Jehovah fa mihaino ny mpanokonao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy mamonana ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva. Rehefa tena jerevana ny fiainan'ny zanak'olombelona dia hita taratra teo amin'ny fiainan'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany. Rehefa tena jerevana dia misy ny vanim-potoana mialohan'ny Pasika teo amin'ny zanak'Israely, izay vanim-potoana izay nahababo azy tao amin'ny tany Egypta ka natonga azy nanadino an'i Jehovah, natonga ny fahoriana tsy roa-matany miatra taminy. Rehefa tena jerevana ny tantaran'izao tontolo izao dia tahaka an'izay ilay hoe miaina eo amin'ny tany Egypta izay, voafatotra vokatra ny fahoriana no fanadinoana na fanaovana tsinotsino ny afatr'Andriamanitra. Tamin'izany vanim-potoana izany nanadino an'i Jehovah ny zanak'Israely dia nampitondra faisana azy mihitsy Farao sy ny Egypta. Fa rehefa tena jerevantsika amin'izao vanim-potoana izao ty izao tontolo izao ty no Egypta raingeza be ary lasa antevon'ny Satana miniota ny akamaroan'ireo. Ka eny fa na dia ny kristianina aza indraindray mieritreritra ny tena mifahafaka fa antevozony fampianarana tsy izy rehetrarehetra tsy mifanaraka amin'ny soratra masina dia tsy afa-bela fa tsy misy fiadanam-po, tsy misy fahasambarana, manantena, famonjena, fitaka. Kanefa rehefa tena fakafakaina ny soratra masina dia tahaka ny zanak'Israely manadino an'i Jehovah ihany. Dikany manadino an'i Jehovah inge dia manadino ilay afatr'Andriamanitra izay tokony hitondra fahasoavana sy fitahiana ho azy. Rehefa miverina tsika any amin'ny tantaran'ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta, izay tantaran'izao tontolo izao, andevony fahotana, andevony tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Kanefa Andriamanitra tsy mba mahajery fa mba vanim-potoana tena ahatsirovany zanak'Israely azy hoe tena tsika nanadino an'i Jehovah. Jereva ty fahoriana mihitsy amintsika dia ao ihany ange ilay fitarainany mba mitady famonjena amin'io Andriamanitra eo. Dia torak'izany keo tsika amin'izao vanim-potoana izao. Misy vanim-potoana ohatra ny avelan'Andriamanitra mandalo fangejana fahoriana izany, fa misy vanim-potoana ohatra mitodika kely ihany ny sainy mba mitady famonjena aminao Andriamanitra. Ary io Andriamanitra io rehefa amin'ny fon'ny olona no mitady ny famonjena dia tsy mba mangatakandro io Andriamanitra io fa miditra mitsehatra izy dia mamaly vavaka izy. Dia tahaka an'izany ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany. Dingana voalohany dia ny zanak'Israely izay manadino an'i Jehovah. Fa bataitsika amin'izao vanim-potoana izao ankamaroany ny zanak'olombelona rehetra eny fa na dia ny kristianina aza manadino ny famarina ny tenin'Andriamanitra ka lasa nandevozana fa ao ihany misy mitaraina. Dia rehefa mitaraina mamaly vavaka Andriamanitra. Ary tamin'ny zanak'Israely tamin'izany vanim-potoana izany rehefa namaly vavaka Andriamanitra dia nanomboka teo midinika ny famonjena. Rehefa nahatsapa tena fa voafatotra dia misy ny vahaolana napetrak'Andriamanitra izay netomboka tamin'ny Pasika fa 14 volana Nisana. Manomboka hatreo midinika ny famonjena amin'izao vanim-potoana izao ihany koa. Dia ny zavatra tamin'izany niainan'ny Israely tamin'izany keo nge miverina ankehitriny na tsy ary fa voafatotra ny olona dia mangetahita famonjena dia mamerina indray Andriamanitra ny fahatsirovana ny dinga ny famonjena mba tonga ny olona
ho tafaverina ho amin'ny loniny ary zay nahatonga antsika nyresaka teto ny amin'ny odingany famonjeny ao nandalo pasika tsika de nandalo pentecosta kanefa nahiodika vitsika ny odikavanana na itsika iresaka ny zanak'Israely baby tao amin'ny tany Egypta na nadino an Jehova na tsika iresaka fa pasika na iresaka pentecosta tsy afa-mialitsika zany fa tsy maintsy metomboka mandrakariva am'izay dingany famonjeny zay metomboka tamin'ny andro pasika io vahaolana hitan'Andriamanitra azo natolotra ho any zanak'Israely ary vahaolana faratapony tsy mahita vahaolana akoatran'io Andriamanitra zay mampiseho fa tena ny herim-pony ray manontolo de natotony avokoa mba hitondra famonjena ho any zanak'Israely de na de ho any zanak'Israely ary tamin'izany vanim-potoana zany de mbola io ihany koa ny zavatra azon'Andriamanitra natolotra ho an'izao tontolo zao de ny pasika zay fitombohan'ny dia mba hizorana ho amin'ny famonjena marina fifalasan'ny pasika de mandalo pentecoste tsika fa tsy afa-miala fa tsy maintsy miverina mandrakariva am'izay fitombohan'ny dia zay foana fa ao le dingany famonjena tsy maintsy arahana zay tsy afahana miala fa na de resaka ary tsika amin'ny pentecosta tsy maintsy miainga hatraon'ny pasika miainga mihitsy zany hatrany am-penimpoana hatrany am'le fanaovana tsinitsinina ny afatr'Andriamanitra fanadinonan Jehova de mijery am'izay ny vahaolana natolotr'Andriamanitra de miverina ho amin'ny lomon'ny tanteraka mba hatonga atsika tena hamantatra ny sitrapon'Andriamanitra de rehefa jerevana am'izay zay le dingany famonjeny zay de voafintana ny fampom-pavahana anakefatra marina fa tsy zay fotsiny fampom-pavahana entina manompo an'Andriamanitra fa fametinana de zay hitantsika tany amin'ny Levitikosy toko 7:20 tsy maintsy resahantsika zay le dingany famonjena tsy maintsy andalovana ary tokony ho fantatra ny kristianina rehetra raha mbola kristianina ka mitady ny famonjena matsapa fa mandalo zao fiainan'izao ary tsy maintsy Andriamanitra ny tompony teny farany de zao tsy maintsy mamantatra zay dingany famonjena zay de mitodika amin'ny tena izy io tena manahoana ny fankataovana ny Andriamanitra io. Levitikosy toko 7:20 lalàna ny amin'ny fanamasinana ny fitaom-pivavahana voatendrin'i Jehova ery amin'ny 5:20 aloha ny raisitsika reo ozy ny fitaom-pivavahana voatendrin'i Jehova ka antsonareo ho fivoriana masina anaterina fanatitra atao amin'ny afo an Jehova de fanatitra dorana sy fanatitra hoanina sy fanatitra hafa lazatra sy fanatitra hiditra samy fotoanany avy izy rehetra afa-tsy zay fanao amin'ny sabatan'i Jehova sy ny zavatra omenareo sy ny fanatitra rehetra nalanareo voady ary ny fanaty sitraponareo rehetra zay omenareo ho an'i Jehova zany hoe tena tsy ireo ihany ny fampom-pivavahana asain'i Jehova tanterahana fa fametinana le dingany famonjena zay mila zany azy hoe fitaom-pivavahana voatendry Jehova antsonareo ho fivoriana masina zany hoe tsy afa-miala zany fa tsy maintsy manatanteraka andreo de ozy lalàna ny amin'ny fanamasinana ny fitaom-pivavahana voatendrin'i Jehova de eo amin'ny misy voafehany zavatra anakefatra ary ny zavatra misongadina lehibe indrindra ao anatin'le afatr' Jehova de ny 9:1-3 hoe ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe nitenena amin'ny zanak'Israely ny amin'ny fitaom-pivavahana voatendrin'i Jehova zay antsonareo ho fivoriana masina de zao no izy antsonareo zany ho vanim-potoana tena anatanterahana fivavahana de ny zavatra voalohany voateny io enemana nanaovanareo ny raharaha fa ny andro fafito de tena andro fitsarana ozy de fivoriana masina aza manao raharaha akory ianareo fa sabata ho an' Jehova eny am'izay fonenanareo avy rehetra izany ka zay ny zavatra voalohany indrindra ary voafintana ao anatin'io andro voatendrin'i Jehova io le dingany famonjena rehetra fa tsy njarain'i Jehova am'izay io ny voalohany de manaraka am'izay le andro firavoravona telo ny voalohany zany de fanaovana ho ambony zavatra ny andro fitsarana voatendrin'i Jehova de ny sabata ho an'i Jehova zay eny am-pandehanana moa no atakaratsika n'zany rehetrarehetra zany ary manaraka an'io fitandremana ny sabata io de misy le andro andro
firavoravona anaky telo raha hitantsika ny Deutéronomia toko fa 9 satria manazava an'izany daholo. De zao ny soramandreo ny amin'ny andro firavoravona telo izy de ny Pasika sy ny Pentecosta ary ny tabernakely. Reo zany fampivavahana voatenin'i Jehovah tsy maintsy ho tanterahana. Akoatra ny sabata zany de manomboka am'izay le andro firavoravona anankitelo zay lazaintsika hoe dingan'ny famonjena. De eo amin'ny 14 hoe zao ny fampivavahana voatenin'i Jehovah de fivoriana masina antsonareo amin'ny fotoanany avy. De jerevo ny andro firavoravona voalohany hoe ny andro 14 amin'ny volana voalohany rehefa riva de Pasika Jehovah. Tsy afa miala zany fa io le Pasika io le ataontsika hoe fitomboan'ny dian'ny famonjena. Fa tsy hoe tonga ny Pasika de vita ny famonjena zay mahadiso hevitra ny olona, fa efa nazavaintsika teto fa ny Pasika de fanafahana ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta, fa tsy mbola famonjena. Fa ny zavatra hita ao amin'ny Pasika raha mahakasika an'le zava-miafy ny Pasika de io no famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema. Zay tsy hafa fa famonoana ny Jesosy Kristy vanim-potoana atserovana ny fahafatesan'i Jesosy Kristy, tsy misy famarinana akoatran'izay. Io le fitomboany de fitomboan'ny fanafahana ny zanak'Israely ivoaka tao amin'ny tany Egypta 14 volana Nisanina. De manahoana nefa io 14 volana Nisanina io zay Pasika lehibe avy amin'i Jehovah hatrany amin'ny Exodosy no ijerevantsika azy. Exodosy toko 12:14 de zao ny ilazany azy le antsoina ho fivoriana masina, tsy zavatra tokony atao atsirambina fa mivolaza hoe ary zany andro zany de ho fahatserovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravona ho an'i Jehovah hatramin'ny taranaka faramandimby no hitandremanareo izany ho andro firavoravona ho lalàna mandrakizay. Lalàna mandrakizay nasain'i Jehovah ho tandremana ny dikan'izay mandrakizay zany de tsy manam-pahataperana hatrety an-tany ka hatrany an-danitra. Asa raha azontsika zay Jehovah nefa no miteny am'izay ny andro 14 volana Nisanina zay miresahantsika hoe tsy fiafaran'ny dia fa fitomboan'ny dia ary fahatserovana ny fahafatesan'i Jesosy. Tsy misy famarinana akoatran'izay. Fa misy nefa ny Pasika zay ambaran'ny olona hoe fahatserovana ny fitsanganan'i Jesosy. Tsika tsy ady varotra am'izay fa marina ratsoratra masina de fahafatesan'i Jesosy no fitomboan'ny dia. De jerevantsika ny Levitikosy toko 17, Levitikosy toko 17 de zao ny voasoratra manamafy an'izay le resahantsika hoe lalàna mandrakizay ho tandremana. Io Pasika io Levitikosy toko 17 14 de zao koa ny ilazany azy aza mihinana mofo na lango na salohim-bary maitso mandra-pahatonga ny andro zay hitondranareo fanatitra ho an'Andriamanitra reo ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby izany eny amin'ny zay fonenanareo avy. Zay ny mahakasika an'le Pasika zay fitomboan'ny dia araka ny resahantsika hoe ao aloha le sabata. Fa misy am'izay le andro firavoravona telo zay tsy maintsy andalovana mahakasika ny Pasika zay, ary io Pasika io de miainga teo amin'ny 14 volana Nisanina. Ny faharoa indray ary manisaho anareo hatramin'ny ampitson'ny sabata de hatramin'ny andro hitondranareo ny amboara ho fanatitra evaeva de 7 andro Paka de amin'ny ampitson'ny sabata fahafito no ataperan'ny andro 50 isainareo izy de manatera fanatitra hoanina vaovao ho an'i Jehovah indray. Ary zay le 50 andro orinan'ny Pasika, zay le andro Pentecoste. Ary zay 50 andro andron'ny Pentecoste zay zany de miala amin'ny 14 volana Nisanina de manisa 50 andro ianao araka ny fanisan'andro ara-baiboly. Ka raha tamin'ity taon'ity ny Pasika de tamin'ny 13 avril de manisa 50 andro ianao. Aorinan'izay de ny Pentecoste ara-tsoratra masina de tamin'ny 2 juin ny 9 volana Sivanina andro fahatelo amin'ny fanisan'andro ara-baiboly. Kanefa izay koa ny ilazany azy ery amin'ny 120 ary metso izany andro zany ho fivoriana masina ho anareo ka aza manao tao zavatra akory ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby izany eny amin'izay fonenanareo afy mitovy an'le Pasika ihany. Lalàna mandrakizay tokony ho tandremana tsy manam-pahataperana hatrety an-tany ka hatrany an-danitra. Ary araka ny tenenin'i Jehovah ny Pasika 14 volana Nisanina de
raha tamin'ity taon'ity ny 13 avril de vao manisa 15 andro araka Jehova zany a de zao tamin'ny 2 juin ny fahatserovana ny pentecoste 15 andro lalàna mandrak'izay tokony ho tandremana zay tsy miova satria Jehova no miteny an'izany fa ny zavatra mitranga nefa de zao tsy arakarak'le baiky nomeny Jehova le lalàna zay tanterahan'ny olona tsy tamin'ny faefatra amby folo volana nisanina fa zavatra mitranga de zao tsy zay ny eken'ny kristianina rehetra de raha vao diso ny fanisana le 15 andro aorianan'le paska de tsy maintsy diso koa ny pentecoste satria ny paska tena izy de ny 13 avril kanefa ny zavatra nisy a de nisy ny paska tamin'ny 20 avril de tsy mitovy ny 15 andro manisa hatreo satria vo tsy faefatra amby folo volana nisanina aloha le 20 avril de zao raha vo 20 avril manisa 15 andro aorianan'io de aty amin'ny 9 juin no tokony isy le pentecoste kanefa zay le 9 juin zay tsy fahenina ny volana sivanina le volana fahatelo araka ny fanisan'andro ka raha vo diso ny paska de diso le 15 andro aorianan'izay de tsy mifanaraka am'le lalàna mandrak'izay tokony ho tandremana zay mahatonga atsika miresaka hoe tena tsy afa-miala zany tsika fa vo iresaka fotsiny amin'ny fampipovavana resahana de zao tsy afa-miala fa tsy maintsy voatononao foana le paska iresaka pentecoste tsika de voatononao foana le paska satria eo ihany no fiaingana mariky ny fiatombohan'ny famonjena ary tsy vita zay fotsiny hoe mijanona hatreo amin'ny pentecoste satria efa lasy ny pentecoste kanefa tsy maintsy horesahantsika de aorianan'izay le andro firavoravona fahatelo de le andro zay tandrimana amin'ny volana fahafito aty amin'ny Leviticus toko fa 3 ny 5 sy ny manaraka fa tsaingatsaingatsika nitenena amin'ny zanak'Israely ny andro voalohany amin'ny volana fahafito de andro fitsarana ho anareo de fahatserovana amin'ny fitsofana trompetra de rehefa tena jerevantsika ndray ny 7 amin'ny andro fahafolo amin'izany volana fahafito zany de ny andro fanavota de isy fivoriana masina ho anareo ary ampahoriny tenanareo ianareo ka anatitra fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehova fa ny ilazany azy indray a zay le andro firavoravona fahatelo zay tsy maintsy koa miainga foana tsika ary amin'ny paska fa misy antony tokony ho resahany io de ny 1telopolo aza manao raharaha koa renareo a ho lalàna mandrak'izay mitaranankareo faramandimby zany eny am'izay rehetra honainanareo lalàna mandrak'izay tsy manapahataperana hatrety an-tany ka hatrany an-danitra ary reo no dinga ny famonjena tsy maintsy fantariny kristianina rehetra fa tsy afaka mijanona fotsiny kristianina efa mitandrina ny paska de ampy satria mieritreritra fa rehefa vita ny paska de vita ny di mitomboka ny di kanefa raha vao mitomboka ny di de tsy maintsy miainga amin'io fitombohan'ny di io no manaritra am'izay hoe tena aiza ny pentecoste aiza am'izay le volana fahafito no afantarinao azy satria vao miala amin'ny paska ianao de tsy maintsy miala am'le andro volana voalohany amin'ny taona araky ny baiboly fitombohan'ny taona de zavatra mitranga zany a raha vao diso am'le fiaingana ianao de diso amin'ny fahatongavana ary zay ny tsara ho fantatritsika mbola pentecoste ny resahantsika fa tsy maintsy naverina kely zay rehetrarehetra zay a mba iletika ao anatin'ny saitsika ary hijeritsika ny zava-miafina tian'Andriamanitra ampitaina mahakasika an'io pentecoste io zay tsy afa-misaraka amin'ny paska zay satria misy zavatra tsy ampozin'ny olona ohatran'ny zavatra kely a ohatran'ny ataon'ny olona zavatra tsy rambona kanefa mety zavatra hitondra azy ho any amin'ny fahadzoakevitra sy ny fahaverezana le tsy fahafantarina ny soratra masina de misoratra an'Andriamanitra tsika satria ampahafantarina atsika zany rehetrarehetra zany kanefa taka ny toetra an'Andriamanitra ihany tsy maniry akory fa fampianarany ty re olona de anjaratsika ny mandinika tsara hoe iziriziry am'le zavatra nitazomitsika satsy ka misy andreo andro firavoravona telo roa ary nyresahantsika hoe voafity ny fampipovavahana efatra zay sabata aloha voalohany indrindra de ny andro firavoravona telo ao ampivoanitsika zao ao am'le fanazavana ny pentecoste de io le tenenin' Jesosy
amarana antsika azy aloha satria efa nanazava kely ihany tsika kanefa tsy maintsy hiverenantsika mba hazava kokoa ny zavatra ampitainy ny soratra masina mahakasika an'io filatsahan'ny fanahy masina io dia ny zavatra nytenen'i Jesosy Jaona 1:20 ny andininy fa fitoka hatramin'ny 2:10 fitiantsika fotsiny io efa nitondrana fanazavana fa ho amafisitsika lalindalina kokoa amin'ny manaraka. Jaona 1:20 ny andininy fa fitoka hatramin'ny 2:10 fa izao milaza ny marina aminareo matsarinareo filako fa raha tsy ala dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra fa raha andeha dia rahako aty aminareo izy ary raha tonga izy dia apaika izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana anary ny fitsarana ny fahotana satria tsy mino ahy izy ny fahamarinana satria makany amin'ny ray ka tsy mahita intsony ianareo fitsarana satria ny andrina n'izao tontolo izao dia efa voatsara miafina ao anatin'izay ary io afatra makasika ny fanahy masina io tsy efa nirotsaka ny fanahy tsy efa nitsanga ny Jesosy zay vao niteny an'izay milohan'ny hafatesany dia efa nilaza izy mba ho fantatry ny mpianatra fa tsy maintsy hitranga io dia afantaran'ny mpianatra hoe raha mirotsaka ny fanahy inona ny famantarana afantarana fa tena fanahy masina tokoa no mirotsaka ao anatin'ny olona dia hojery avantsika amin'ny antsi-prieny io voninahitra n'Andriamanitra rirany hivavatritsika sodranao Jehovah-Andriamanitra rainy amin'ny teny mamindray izay tonga aminay teny mampieritreritra ary indraindray mieritreritra izay hoe toa miverimberina izany kanefa araka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe mahasoa ny fanahinay ny teny averina dia mba anampaharetana mandrakarivo izay mba hamantatra ny dinga ny famonjena mba tsy hatonga anay ho voafitaka dia misaotra indrindra ray ny anaranao Jesosy amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandrakarivo.